Damane. Isa. Food lovers. Androany zany nareo dia tinay amina hôtely lehibe anankiray anisan'ny voasokatra teto Antananarivo aingana dia ny anarany dia Santel hôtel. Ohatriny ao an'Andrearany ilay ao amin'ny Santel hôtel. Eo amin'ny Santel zany hôtely ngeza be eo Taminena. Io zany ngeza be. Eo Taminena izy dia manana restaurant roa ilay zareo. Iray resto tena soit dia indray ohatran'ny karazana pub. Différencean'ilay resto zany ny ambony any farany ambony na vidiana étage ho an'izay misotro alcool dia any amin'ny deuxième étage ho an'izay tsy misotro alcool. Voilà. Dia andeha amin'izay tsy ampiandrenanareo zany izay fa andeha amin'izay. Dia tsika eto andeha ilay ambosa ilay ambany. Eo ambany tsika ka tsika tsy misotro alcool. Zay mazototo daholo eny ary miainga ato amin'ny lasity zany zay zao hiaraka aminareo indray dia amin'ny Santel hoeny Taminena. Dahory! Ataony Santel zay atao amin'ny parking dia malalaka be ny parking rak'izao hitany tsisy olona mihitsy. Eny mety misy olona mihitsy any eo fa andao aritsika hiditra ny anatiny. Eto amin'ny accueil zany zay zao hiditra ato amin'ny Santel. Miakatra any amin'ny deuxième étage ito ilay nazavainy anareo teo ilay karazany misy deuxième étage ilay tsy misotro alcool dia any amin'ny neuvième étage ilay misotro alcool. Ohatran'izao zany ny ato anatiny. Deuxième étage. Pour la tonne d'ascenseur, c'est... Tsara be ny accueil. Formule tsika arabe kosa misy ohatran'ny étoile rouge kely reny. Reny sakafo dia atao anatin'ny formule. Le plat dessert misy daholo. Reny aby zany afaka atao formule sinon mampiasara reny sakafo. Dia restaurant maitso zay. Ok. Mantarkilanareo zany hoe plat dessert dia ohatra izy nefa mahita 60 000 ariary iny. Izay ihany malaza dia miverina 60 000 ariary na ohatra na latsaka. Izao zany izay dia aka commande asehoany diny ilay carte. Mahafinaritra antsika zany. Ao zany misy boisson
son. Efa nasehoko teo le carte ndrasy fa alefa sary aminareo rehefa avy eo. Dia ato zany ny plat 60 000 ariary menu zany. Dia ankoatran'izay manana pizza zareo dia manana zavatra be dia be. Ok. Ito les formules niteneniko teo formule entrée raha vao menu complet zany des 60 000 ariary, entrée plat 50 000 ariary, des plats dessert à 40 000 ariary. Voilà. Dia ny cadre ohatran'izao. Eto amin'ny place ketany dia afaka maka ny cadre ray aman-dreny tellement le izy tsara be. Mety ve raha ohatra ka safidianato fotsiny le entrée dessert ohatra zao ny anatiko fa tsy voatery manaraka le Diana zany salade César au poulet et misy an'le fondant choco ve? Dia fondant choco ny dessert. Inona ny alahy? Ny anazy mbola safidy kely. Entrée plat, ça menu complet, ça plat dessert. Alors que plat dessert. Plat dessert. Plat dessert. Ok. Il y a un plan là, de son noir, c'est pas tout des miels là, poulet cuit à base tempéré, confit dans une enveloppe croustillante. Bref, des cuisses de canard, ça pavé de vivano à la basque. Il n'a quel vivano? Bon, tu as le choix, na maka cou, na maka canard, na maka les tchounchou. Les là, le plat avec les papiers de vivano à la base. Papier de vivano, les accompagnements. Les accompagnements de tout. Si, frita, salade pizza, vitamina, carne de chinois, sandwich. Afaka atao moitié-moitié koa Aí, vacina de dessert conversé au yaourt et au fruit. Zany amuse-bouche, ina moa ny analyse teo? Rillettes de canard. Rillettes de canard. Amuse-bouche anazy moa zany teo dia ho an'ny indrim-pandeha. Aloha zavay kely anareo miela be zany dina ny tsakony le izy. Dia rehefa afaka roa minitra teo dia voatsakony le izy dia azavay. Somary glacé izy. Dia rehefa tsara be sady naleko anatonarana. Les tout jus, Tina tunao maitso. Lavaka lendy. Le maitso zany détox. Satria zay zavatra maitso rehetra mixena tato andramo izy tsy maneno. Misy citron izy dia misy ohatran'ny persil. Tsy mety dia tiany anahy jus de mangue. Zany le tsy maintsy le mba mahafinaritra amin'ny Tsara ve le jus de mangue? misy mango ao anaty. J'ai un petit famille là. Dia anandro anaty mofo tsitsika. Ohatran'izao le izy. Voilà. Merci. Inona zao iny arendry? Dibera. Le diberan'ny zareo dibera normal fa tsy hoe dibera saison. Fa ataony paty fotsiny le izy dia andramako. Dia miaraka amin'ny mofo. Ohatran'ny hoe monfleury zany. Atao aloha andramana tsara sao dia disy.
Tiens que ça, le beurre, oui. Tiana mariana kely moa zany fa cuisine ouvert natao amin'zareo dia ohatra zao izy to azy miandry an'ilay commande zany zay zao teo Izay zany tsy sakafo misy androany maraina satria hoe sakafo ato dia manjary sao dia voky be ka tsy matsiriny a dia miandry sakafo zay zao nona be. A few moments later. Alors, inona nalaina? mihina alaiky zany plat de viva. Alevy le boky dia vakio. alaiky zany plat de vivano à la base sur sauce satanée c'est légumes braisés locaux. Et io le izy misy légumes braisés. Et on va ça ne pisse les choux. Ok. Merci. Ty zany le pavé de vivano raha poisson le izy. Dia ny plat zany ny accompagnement ny riz parfumé dia paty. Fa hoany ala moa zany mihinana vary sy paty. Taovy sérieux. Ataoko demi le izy fa tiako andramana daholo. Ay, afaka manao an'izany. Hoe demi vary dia demi paty. Ok. Fetsy be là. Hanao dégustation amizay zany tsika. Ok. Dia manasa anareo. Bon appétit les sœurs. Merci. Poisson de mer le izy prononcé be le iody ao anatin'iny tsara be tsara saosy andramanokana matsiro be le saosy déduction an'le cuisson an'le trondro ihany tsara be miaraka amin'ny légume misy carotte dia Ary ina le menamena ohatran'ny chips io? Ty patate douce angambany izy ty. Andramany e. Izy zany chips ana sonjo samy lokon'izareo coloré le izy dia le vary long grain Afaka andramandry le paty? manandrana le paty Parfumé ho ina le vary? le paty classique le hitantsika any amin'ny any reny any izy fa tsy dia tsara. Ay aveo parfumé amina parfum zavatra. Le parfumé mihitsy classique. Ok. Dia manandrana an'ilay paty amizay tsika. Fait maison hoe fahitana le paty? Fahitako zareo fait maison. Tagliatelle sa spaghetti? Plutôt tagliatelle izy. Tendre avy tagliatelle fa tsy spaghetti. Dia tsara be ny assaisonnement misy basilic, misy au vert, basilic, persil et tout. Cuisson al dente. Bien cuit. Bien cuit. Ok. Ny saya ny anjaranareo tany amin'ity. Simple plat, voilà, fa manjava pala kely là. Nalaiko zany salade César. Dia miaraka amin'ny saosy. Dia ohatran'izao fihinanana azy araraka ambony ilay saosy. Alefako daholo satria izaho manao régime. Dia mihinana amin'izay tsika. Misy vahiny zany ilay fourchette. Ok. Alaiko aloha ilay fourchette iray.
Ao anatin'ny salady César rehefa zavainareo anie misy poulet le poulet samy manana azy ny resto ndraindray atao zareo poulet pané fa ty zao poulet à la vapeur fotsiny dia parmesan parmesan dia ty mofo Coton de pain, dia voatabia dia aiza ny kamadiny aiza ny kamalà tony fangatsy tony izy laitue tsisy akamadina zany ka atao anatin'le tsisy roquette dia afangaro ohatrany manafangaro salady avy dia avy eo hohanina amin'izay dia izany natao anaty bouchée anankiray daholo le zavatra rehetrarehetra poulet aiza le fromage kasikasika poka le fromage kasikasika zay ty ireo zany zareo no tratra tao ahoana tsiron'ilay sa mature le vinaigrette mature peu dia fromage parmesan moa zany somary misy tapona tsara dia le salade ohatrany salade rehetra fa misy éclair salade César zany rehefa tsara le vinaigrette dia tsara le izy dia tsara le vinaigrette ok sina bouchée anankiray indray asiko fa nona dia ok Bon appétit. Merci chérie. Et on est dans le lien bonnet toi. On a cette cigarette. Zany ny trondrodina dia mijaly be izy manapaka anazy satria maniny ohatrany hoe manta zany le izy da tsy tena hoe manta le izy dia ohatrany hoe manta fa zao mihitsy no ny tena cuisson normal mety tsara mety enombotrondro le izy iny zany enombotrondro zany hoe mbola mahafitra ny izy le izy mihina trondro manta zany ala sushi. A few moments later. Rehefa nandalo zany ny cyclone dia zao sisa ny navelany somary elaela kelitsika dia tonga ihany dia renversé de yaourt au fruit meringué le izy zany inona tsara renversé de yaourt au fruit meringué tsy mampitehitika mihitsy le ohatran'le montagne reny ouais le hita hoe meringue italien ohatrany karazana omelette norvégienne le izy sy karatsika qu'est-ce qu'il y a avec ici coulis de fruits rouges ouais un cerf et un cerf de fruits rouges tatarao fa ela be nuage be le izy ohatrany minana nuage dia nefa misy goût dia tsy tena sucré be le izy raha nahariky mitretratareo fa tena tsara dia eny le yaourt ao anatiny aiza misy yaourt ao ka mbola ty davo fa maniny iny le yaourt sy yaourt dia miraingy tena le mélange avec tena tsara. Bon appétit. Merci. Tsara be le izy.
Nena zany dia namoana raha nena fondant au chocolat. Io zany dia farak'izay tiako dia efa tato indray-pandeha dia tiako be izy dia avy ampandrahoana izy dia teneniko anareo mitovy be tsy miova ny tsiro. Ok. Zao zany mahita ny fondant izy sa tsy dia atao ampovoany eto atao autre Alors, la cuisson c'est comment? C'est pas fondant. C'est moelleux en fait. Ça va? Smart spécifique. Petite fondant. Ici au van, ça laisse par rapport à la terre. Et vous qui les merci pour le service. Et c'est le qui a servi dans fondant. Et si on peut pas lui laisser en boule, c'est beau, je vois que c'est fondant. Et on va caler là les top folles. Si ça normalement on va tout petit souci de tout fondant de là là-haut. C'est beau fondant attention. Voilà. Ok, bon appétit chérie. Ah, c'est chaud. Ouais, ma fan allez, c'est un dessert chaud. Alors, quelle est la cake? C'est un peu sur fondant. Ok. Là, c'est parfait. Tu vois? Sans oignons, fondant au chocolat. Là, votre service est fondant. Et il y a quelqu'un. Maman appelle ça. Chaud et froid, c'est une glace au cake. Glace au cake, non? Un dramatique, elle est glace. Glace. Citron. Sorte de citron. Sorte de citron. Ah bon. Mais c'est... Les citrons râpés en bleu. Tisane, ça va, t'es dans la cine petit coupé. Ah, mais laquelle tu vois? La nuit, tu m'as dit. Pour une dégustation. Ah bon. Ah bon. Typisch voor hem. Tiens, décoration les liens, pas jamais que les liens. C'est un été rose, hein? Non, finalement, chez moi, je vais m'en faire avec ça, tablé longtemps. Ok. En tout cas, tablé. Super. Bon appétit. Sozantsika dia minuti ny quadratesse. Domi centaine. Ny noten'le cadre zany dia 9,75 sur 10. 9,75 sur 10 ny centaine zay vao na minuty ambony be ohatrany resaka cadre satria tsisy kiana mihitsy izy ny tena mariny parking ngeza be na mbola anaovana ho spectacle any mbola mety dia ny anatiny tsara be mampatonga an'lizy hoe tsy 10 sur 10 tamin'le cadre zany nisy zavatra sy marina loto kely ihany zay hitanareo amin'ny sary ao hiditra amin'ny resaka service ny noten'ny service zany dia 9,5 sur 10. Teo amin'le service isorako manokana ny chef de salle sy ny serveuse indray teo fa tena impeccable ny service
na dia nisy atantela be arany na dia ohatry ny hoe nisy taona misy naloto kely le fourchette na nisy zavatra somary tsy nikalina kely tamin'ilay sakafo dia teo foana zareo teo foana zareo nialatsiny foana zareo manontany hoe nanao nareo tory isaky ny sakafo avoanina zany dia tsara be ny service 9 et 10. Farany ny resaka sakafo cuisine rapport qualité prix manao nandray ary iny le izy aloha zany ny qualité tsara sakafo tsara ny resaka prix lafo be mihitsy fa eny bof ny menu complet anjareo zany 60 000 ariary zany hoe azokazonareo an-tsaina hoe eo amin'ny ahona eo ny fandehan'ny sakafo dia raha zavazavaina kely hoe firy aloha note omentsika ny noty omena zareo amin'ny resaka sakafo dia 8 sur 10 fa maninona ary 8 sur 10 na metsika 8 sur 10 no omena satria za zao naka plat anankiray vivano poisson filet de trondro le izy zany fa tena tsy masaka le izy tsy masaka ny antsasany masaka ny antsasany le trondro io zany particularité any tsy mahazo atao masaka be fa le izy koa nefa raha vao tsy masaka dia manta ny anarany dia lasa ohatriny hoe sushi dia izay partie zay zany afefana alefa ny tamy responsable moa zany ny je touche lasa limite lasa ohatrany hoe tartare zany le poisson nefa nisy sauce teo ambony dia ny anandry mampitoana izy hoe 8 sur 10 naka fondant chocolat hitanareo tamin'le vidéo teo angamba somary nalahelo kely satria nanantena zany hoe fondant chocolat zany tena fondant tena hoe miraraka le izy dia rehefa ansokarana le izy le temps voaloha dia maina dia avy eo mba soloa zareo moa zany le plat mbola bravo be eo an'le service dia lasa nety le izy satria le deuxième plat zany le naverina nety be tsara be voilà donc 8 sur 10 zay any sakafo merci beaucoup merci